Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fasy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fasy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fasy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iarano amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mbola agnatin'ny hafaliagna tanteraka no entinay miarahabantsika jiaby izay mbola eo am-pagnarahagna an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry izao. Iezahigny atolotro atsika eto magnaraka amin'izao resadresaka iarahagna amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson izay efa mahazatra atsika arahantsika eto amin'ny radio Fagniry isaky ny zoma amin'izao fotoagna zao. Ny fampianaragna nataony raha anokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriagnan'ny secteur izay niarantsika jiaby nivory taty Antsiragnana tegny amin'ny centre spirituel Saint-Augustin agny amin'ny Paul 6 zegny. Niaraniatriky zegny fampianaragna zegny atsika tolagna olo araiky jiaby aty amin'ny tapany avaritry ny diocesentsika tao ireo pretra ny religiosy dia ny voatokagna ary tao koa ireo laika maro niaraniatriky sy nagnamia voninahitry izegny fampianaran'ny évêque zegny. Ke zegny ary no ezahinay amezagna atsika amin'izao fotoagna zao amin'ny alalan'ny resadresaka zay iarahagna amin'ny ray aman-dreny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry amin'izao fotoagna zao. Ke mena finaritra atsika jiaby. Tonga ny fotoagna hitsangana atsika nano hira fiantsoagna ny fanahy masiny mba hidirantsika tsara amin'ny asa ataontsika. Midina no fana
voninahitra ny eo an'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Voninahitra ny eo an'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Voninahitra ny eo an'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Ia dia magnantotrantitry ny fiarabagna atsika jiaby tonga eto amin'ity toerana masina ity araka ny fataontsika isan-taogno afaran'ny Paka dia efa endrika raiky fiombonantsika fankalazagna ny fitsanganan'ny tompo ny hitraofatsika ato amin'ny faritra avaratry ny dioseza amin'ny fotoagna karaha zao. Enganie zay afaliagna ny Paka izay no aheniky izao fivoriagna ataontsika zao, na dia mety iresaka raha tsy dia mahafaly loatra atsika amin'ny zava-misy iaignatsika eto amintsika na amin'ny dioseza na amin'ny firenena, dia izay afaliagnan'ny Paka zay koa no gnisany kindrentsika ke raha voatapitra zao fivoriagna zao, izay no enditsika miverigny amin'ny toerana tsy araikiaraiky fa viatsika jiaby iaignatsika mandritra ny taogno, mandritra ny fotoagna iasantsika agny, mandra-pifanjoantsika eto karaha zao koa amin'ny magnaraka. Maromaro ny raha ho takatra atsika ho dinigny eto amin'ity fivoriagna ity, fa alohan'izegny agnisan'ny raha raiky maloha tsara apetraka atsika ty moa hiasa mafy, azo atao zegny hiasa mafy atsika satria ny fitsangatsanganana efa vita tamin'ny latsinainy sy ny asa omaly koa, fa tegna asa ataontsika fandalignana ny finoagna atsika. Ke mba hiezantsika zeny
mba hoeto atsika jiaby zao zay manomboky zao fivoriagna zao mba hoeto ara-potoagna ary ho tonga hatramin'ny famaragnana ny fivoriagna. Mba hatafiditra atsika tsara amin'ny raha ataotsika zao, indrindraiky amin'izao tapany voalohany zao araka ilay voalazako tampiangonana tagny igny, dia hitandregny ny fampianarana ataon'ny évêque anokafagna izao fivoriagna zao tsika, dia amentsika fotoagna malalaka satria zava-dehibe ho atsika zay, satria tsy maintsy ny fampianaran'ny église baka no anokatra ny masotsika amin'ny diniky ataotsika rehefa avy eo, sady magnamiatsika ny toe-pagnahy sy ny aingam-pagnahy hitondragna ny diniky jiaby magnaraka avy eo. Misy raha iombonana atsika aminazy zegny ke amiatsika ny évêque atsika tsy amiagna moa zegny fo angatahantsika aminazy, angatahantsika aminazy mba hagnano zay teny fampianarana zay araka zay fotoagna hitany ilainy amin'izegny. Tonga dia megnanao monseigneur. Misaotra ny mon père nanome fivolagnana sao dia adiniko misy afatra maika be avy any Maurice efa enim-bolana hono nanoroatany tadidiko ataoko fa isika Sparavigny mon père Vincent Sparavigny ainareo izy efa ray vola enim-bola moa izy nanoratany taratasy marina zegny iaho nandray ny taratasy nomeko ny Myriam ny taratasy satria resaka acte de baptême dia natao baptême sao dia misy olo avy any anivorano areo. Sisy olo avy anivorano? Sisy mon père avy anivorano? Raha tonga izy tena maika be on'io ka tokony alefa satria anaovana mariazy amin'ny faravolagna zao. Iaho zany everiko efa lasa satria tagny anivorano nanaovana an'io baptême dia efa pastoraly an'izay resaka asika zao misy zay. Raha ohatra sy hita izy zany dikan'izay sy voadika tsy haiko ary zay le nahatonga anao hoe ilaina misy cahier agny amin'ny église fiombonana, église fototra, église iraka ary aty. Ny aty raha araky ny reko 1982 ny faran'ny archive-ny anivorano. Nefa io natao baptême tamin'ny 89. Dia sy afaka manao ninina zany i Myriam. 82 ny farany dia grave zegny. Mon père Judelin moa tagny fa sy haiko na marina zao fa izy zao mifantoko tagny fara hitako tagny farany. 82 ka ivery zany efa 40 any zany. Ny archive aiza zay zao. Bon, zay ny pastoral zay hitasika fa asika zao manao conseil pastoral tsara ho jerena akaiky zay ary anivorano sy hoe agny anaborano fasika sarotra lalagny goudronegna goudron goudron hafahafa moa zany amizao izy grattage fa sy goudron fampidirana zany no ataoko karaha nataoko tagny Ambilobe tamin'ireo
mopera sy religiozy. Tamin'izay nampitodika an'ireo mopera sy ny religiozy hoe tsy manana repère ny olo ka isika voatokana no repère fa indrindra ny tanora amin'izao mivaralila sy fantatra no tany alea sisy repère dia izay zany no iverenako kely anetanako asika. Ny repère moa koa hoe afantaranao iry zany ny lalana alea. Sisy panneau de direction zany amin'izao fa samy mandeha samy mitady ka maro ny zavatra mitranga ary ny tena manahirana manaonao foana ny olo. Aka ohatra fotsiny aho, anareo no nanao tatitra an'izay mila tao maimaika ny catéchisme monseigneur fa Polycope ny teo ary Polycope samy manao izay tiany hoeritreretina. Zany hoe mila torolalana zany ny olo. Manaonao foana sy fantany izay atao na eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny eglizy na eo anivon'ny fianakaviana azy. Pirofony zany tsy fantatra moa noho ny mamparitaka ny ainao manjery fa maro misy milaza hoe mitombo ny isan'ny fanolanana na eo anivon'ny fianakaviana azy. Manaonao foana zany sy sisony fa ny moral sy sisony hoe mba inona ny fenitra izay anankiray. Io dia mampasiahy ny Papa Jean 23 taorina ny ady lehibe. Tena korotana misy ny fiainan'ny taranak'olombelona. Dia teo izy nampianso ny concile. Asika sy ampianso concile. Fa izay zany ny ilana an'izao filan-kevitra izao. Sy hoe filan-kevitra mpanatanteraka zany ianareo, fa mijery ny zava-misy any amin'isika any. Torolalana zany no azoko atao eto. Ary tamin'izay misy ny papa raha nanao ny concile Vatican II, azanoina izy ny resaka lalàna fa aoka andinika ny fiainan'ny ny olona isika. Inona raha ny fanontaniana napetraka zany, inona ny valitenin'ny eglizy amin'ireo zava-misy iainan'ny olona ka mahatonga azy very fanaim-bola velona. Dia izay koa zany no sy maintsy anjara sika. Izay ny zavatra, iaho moa sy anao resaka maro fa mitarika ny saisika ny ataoko. Zay zany, inona ny valiteny azosika eglizy omena amin'izao zava-misy iainasika izao. Androany asika zao dia narety hoe nisy masera vaky loha ao an-tranony. Ataoko fa mbola tsisy zava-misy zany tamin'ity diocèse ity. Ny communion tao amin'ny cathédrale tao nalasa maro zay dia nivakian'olo dia niparitaka teny amin'ny Joffreville. Dia ataoko fa nareo koa zao dia nare voatery aho nikapoka olona seka apiditra communion anatin'ny posy tamin'ny alakamisy masina. Inona ny valiteny azosika eglizy hoy ny Papa Jean 23 eo anatrehan'ny tebiteby aiai korotana fiainana sy zarizary maro zavatra mitranga superficiel ny zavatra maro. Inona no avalin'ny eglizy
eo anatrehan'izay asika sy anao fahagagana fa inona no valy azosika omena ary dia zay ny conseil zay ny conseil pastoral zao dia avy eo moa iresaka eo ny hoe mba inona ny tokony ataosika ary ny karazana instrument zany nomeko faharoa anatin'ny centre spirituel Saint-Augustin isika asa raha hainareo ny tantaran'izany olo-masina zany za sy hiditra amin'izay fa ny zavatra misy tamin'ny fotoan'andro ny Saint-Augustin io ny roborobo misy ny finoana tamin'ny Afrika Avaratra ny exhortation apostolique mikasika ny synodeny Afrika no mitantaran'izay ary azosika iverenana ny roborobo nefa sy naharitra rehefa tonga ny fanenjehana rehefa tonga ny fivavahana hafa ka za sy hoe mpaminany fa ny zava-misy iainasika mety mbola sy am'izao mety anorinany fa raha sy mivahatra ny finoana na dia iroborobo izy dia sy tafavoaka ary ao anatin'ny taratasy pastoralako anankiray hitanareo sara eo na dia misiry ny vaitra ao sy mbahany ambony any na dia miroborobo ino na dia misiry mivelatra mahafinaritra gn'azo sy mbany ambony mivahatra fa agny ambany ka izay indrindra mandeha sy kelikely sika satria sy mitaky fiovam-penitra na tamin'ny eglizy hatramin'izao aza dia mbola miteny ny papa François hoe raha ny tena marina ozy izy mbola ray ampahavali ny concile fosiny mbola iainany eglizy amin'izao zany hoe le fiovana nentin'ny Vatican II zany mbola sy lalipaka amin'ny eglizy lay fanontaniana napetraky ny papa Jean 23 inona no avaliny eglizy amin'ny zava-misy zao mbola sy namaliny eglizy zany hoe mitaky fiovana fomba fizery fomba fiasa fomba fanao izay valiteny zay ary zay Jesosy zay mitaky fomba fanao mitaky fomba fizery mitaky fomba fiasana vaovao izay valiteny zay satria sy naninona ny eglizy tao Afrika Avaratra no sy naomby na dia ny roborobo aza satria aty ambony ary indrindraindrindra ireo aristokrasia zany hoe ireo mahitahita no nandray ny finoana zay le teo hoe berbere fa ny tena vahoaka mpitazana fosiny ka izay indrindra aza variana isika na dia feno ny eglizy tampaka na dia feno aza ny eglizy tampaka ary zay moa andrasana eto eo zareo CDD sy maintsy na ny fomba fanaovana statistika esorina avy dia zavatra sy mety page anankiray na fanontaniana telo na efatra fosiny zay ilaina ny tokony ao anatiny ahafantarana ny toetra ny eglizy amin'izao
fa sy hoe amin'ny fotoana fahafiry ny fambolena ty aminareo ain'olo zany sy ilain'ny eglizy aloha zany am'izao raha misy tokony atao taratasy hafa zany fa sy taratasy mikasika ny finoana hoe mba iza ny vita batemy a zay ny tokony ho atao zany hoe raha fantatra sika amin'ny akapobeny fa indrindra amin'ity faritra varatra ty a raha misy a na de feno io eglizy sika io a mbola tsy mihoatra ny valo isan-jato sika ny kristianina vita batemy ao anatin'izay zany ny katolika sy ny protestant raha eto diegony sy majoritaire sika eto tapitanànany diego c'est zay pera on n'est pas majoritaire sy majoritaire ny katolika eto na ny kristianina anaovako an'izany a raha mbola sy ny vatra tsara ny finoansika miala siny ao a raha eo misy katekista avy any misy fiangonana Notre Dame de la Salette zay any miome mon père vicaire général sy mba sarana eglizy zay trano sara be sisy mpivavaka nefa nilazaina amin'ny tantara ny maro be dia ny explication père vicaire général manamafy ny zavatra nilazaiko hoe maro mpiavy tamin'izay fotoana zay monseigneur satria nisy mamboly légume ka rehefa niova nabonsina ny takolaka dia lasa ny fambolena légume fa ny mpamboly takolaka mivonto no ny tombo dia ny aina ny mpivavaka zany hoe raha fitinina zay ny zay zavatra zay a miala sina fa tena famitinana ty a raha mbola fivavahana vahiny ny fivavahasika fa sy fivavahana natonga ohatrany natonga ny olona tao Korinto marina vahiny a ireo zody tao ary nisy heleniste fa izy ireo anefa no nilaza kristianina zany hoe nahita izy ireo a fa nivatra ny finoana ka izay zany no kendresika amin'izao sy hoe afaka anao fagagana sika androany androany dia ho vita izay dingana zay satria fivampenitra mahery vaika fa sisy lalakafa nefa sy mainsy atao sy mainsy hivahatra agny amin'sika agny ny finoana izay vao izy ny lany vai manova ny fiainasika lany vai ary zay zany no kendrena amin'izao fiognasika izao fa sy hoe andinika programa fon na anao an'izao fa hoe inona ny valiteny omeny eglizy amin'ny zava-misy ary inona ny fomba amaliana azy ary sy mainsy mazava ho azy moa sy mainsy isika izao isika zany le olona izay fitaovana voalohany indrindra ary zay ny antony natonga ny Jesoa tonga olombelona moa ka io ny tiako ambara amin'ny fahatelo zany a efa niresahako ihany tamin'ny toriteny a ary zay ny hoe mijery an'ity programa ty aho a
ahoana ny pastoraly sika ary zay raha teo moako ny antom-pisianareo hoe conseil sy zay moa gn'anaranareo conseil pastoraly manao zay moako le valitenin'ireo fanontanian'ireo pastoraly manao ahoana no entisika amin'ity faritra sy ny diocese misy asika ity marina efa misy zany rehetra zany fa sy mainsy io le lazain'ny pape hoe aggiornamento sy mainsy manao izay midikany io amin'ny teny gasy mazava ie raha sy zany sy mandeha ny ordinateran'izareo ka na tratry ny virus raha sy manao mise à jour amin'ny antivirus dia matiny ny logiciel rehetrarehetra dia sy mainsy formatevana raha bola hazo formatevana ka izay zany asika izao iroso amin'ny lalindalina anareo ary izay no antony hoe aiza isika amin'ireo taratasy pastoraly zay averiko miainga amin'ireo fa indrindra moa nidinika le synode farany zay indrisy sy nisy ino sisy tena raporo matotra fa ny tonga taty amiko izay nomeny imopera venasy ary ny afatry ny message ny synody no teo am-pelatanako ka avy amin'iny zany ny anoizasika iaho sy afeniko fa anoizana an'izay satria sisy zavatra sisy instrument asika mety mamerimberina asika kanefa efa misy génération efa ho génération vaovao zao satria tamin'ny 2009 moa ny synody donc zany efa 10 ans zay ka sy mainsy misy cheminement ataotsika kanefa sy cheminement tonga dia lasaka avy any an-danitra fa sy mainsy cheminement sisy atao mamaika io ary zay zany sy mainsy hoe misy zavatra mipetraka sara any amin'ny toerana misy asika dia zay ny mahatonga ny lettre pastoraly zay namaritra hoe iny marina ny atao hoe eglizy ka natonga nyreny anarana mety nanahirana asika kanefa anarana zay manambara an'izay hoe toe-panahy sy toe-saina hoentina mamaly an'izay hoe raha sy mivahatra amin'ny fiainana ary zay manko ny message principal ny synode 2009 fampotra hofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro raha sy mivahatra zany zay sy afaka amalilay fanontaniana hoe inona no valiteny atolotry ny eglizy amin'ny zavatra iainan'olona amin'izao fotoana izao dia zay le mahatonga ny hoe amin'ny taratasy voalohany mbola ijery nareo ino natao hoe rafitry ny eglizy ahoana natao hoe eglizy velona ary zay le mahatonga ny hoe fandraisana tanana sy ny sisa za moa sy hiditra amin'ny antsipiriny fa eo am-pelatananareo amin'ny faharoa ijery hoe nitoetra ny eglizy inona ny maha eglizy ny eglizy raha mivavaka eglizy ny eglizy raha mandalina amin'ny finoana eglizy ny eglizy raha mijoro vavolombelona eglizy ny eglizy raha manao asa fanompoana eglizy ny eglizy raha mandray an-tagnana dia aiza io eglizy io ny Vaticanina faharoa mamaly ary indrindra isika ty Afrika tamin'ny synode église famille de Dieu donc zany qu'est-ce que signifie famille de Dieu sy mainsy mandeha any amin'ny fianakaviana zany maha église ny église agny zany ny pastoral fototra pastoral familial ahatonga ny famille ou église kely
ary sy asika ny manao an'izany feran'izao tontolo izao fa avahatra asika araky ny fomba asika sy ny fiainasika aty dia zay no mahatonga ny eglizy fiombona sy ny sisa sy ny sisa dia taratasy fahatelo ahitasika n'ireo toe-panay le rasa tanana dimy fahasahina fahafoizana ho isika fanantenana fanatretena sy ny sisa ary ny faefatra zahiry isika hatomboka amin'izao ary anisan'ny lohevitra lehibe dia ny fametrahana ny atao hoe katesista sy inspecteur mba sy ho anarany fosiny fa tena moteur amin'izay pastoral tisika atao zay ary zay no mahatonga ny hoe sy maintsy hofaninareo mba ahatonga azy ho leader satria izy ireo no azo lazaina fa rouage principal anio azo lazaina zany araky ny lazaisika hoe mila tolagna ny eglizy fa ny katekista zany no manodina anio ka omena fiofanana izy io katekista io sy voatery hoe ambany vola satria ny eglizy hatratia sy tokony misy hoe eglizy kely na ino ma eglizy madinika na eglizy karahan'izao na ny katedraly ve ny eglizy farany izy na i victoire ve ny eglizy farany izy non mitovy amin'ny eglizy agny ampapamena ny eglizy fa mazava ho azy moa sy mitovy ny zavatra iainana fa maha eglizy ny eglizy no resako io ka ilaina ny misy katekista araky ny tena izy na amin'ny ino communauté francophone tokony misy katekista voahofana koa ahatonga ny communauté francophone sy hoe communauté miteny francophone fotsiny fa miteny an'i Kristy na communauté chinoise agny amin'ny faritra sava matanjaky ny communauté chinoise dia afaka nambaran'ny Kristy kristianina dia izay manana anjara lehibe manana anjara toerana lehibe zany ny katekista mba ho rouage fa sy marina sy hoe napetrapetraka izy ireo fa irosaka mihitsy satria avy any no miakatra aty fa raha vola hoe avy ety ny midina dia le problème ny Afrika avaratra ary sy miandry ny Afrika avaratra avao fa izy moa ny anaran'le tanàna mavagona le misy Notre Dame de la Salette Sazovato dia mitovy amin'ny Sazovato ny rehetrarehetra ka mba mila zany ho taranaka afaka hitantana fa sy hoe lasa ny Saint Augustin dia nangina ny eglizy amin'ny Afrique du Nord lasa ny tao Sazovato ny tokony tory dia briky ny sisa fa mba mivahatra tsara zany sy hoe tsy manao miatra amin'izay fa fanohizana ho iaho ary amahatra anazy tsara eo amin'ny fiainasika ka izao dinidinikasika zao no mamaritra an'izay efa misy moa atao fa zavatra sy hoe avy any an-danitra mbola hoforonina fa na ny lettre pastorale misy ahafahasika hoe mijery hoe izao ny fomba fanatanterahana azy ny zavatra tokony amboarina ny tena manahirana eto dia mba mianso anareo CDD mba zavatra tena zavatra azo ampiasaina amin'izao ary ekeny be sy ny maro no entinareo amiko ary isika ziaby zany
mba zavatra azo ampiasaina amin'ny statistika. Fantatry nareo nangatahako an'io ho 4 taona. 4 taona. Raha niova ny ekipan'ny CDD azo keritreretina. Mba misangana sa niova nareo CDD ao? Mba misangana nareo CDD afara ao. Mbola monsieur Eloi io mbola i monsieur Alain, mbola monsieur Armand. Nefa hatramin'izao mbola sisy questionnaire na statistika na sy te hanao misy sika dia dikan'izany efa voavaly zany ny fanontaniana hoe sisy eglizy amin'ny faritra misy asika. Satria sisy statistika, au moins amina chiffre fotsiny zany nous n'existons pas. Asa raha azonareo ny conséquence ny tsy fananasika statistique. Inexistence de l'église catholique apostolique romaine. Parce que nous n'avons même pas de statistiques. Tsy fantatra sika ny isan'ny vita batemy ato amintsika. Raha ohatra ny fomba fametrahana formulaire no tsy mety, azo amboarina iny. Mbe fa 4 taona zay mba manateny ao mba hipetraka zay. Fa asa fantatranareo ny gravité-n'izany. Nous n'existons pas statistiquement. C'est très grave. Nous avons efa mahafantatra ny isan'ny fokotaniny rehefa hanao fifidianana. Mais nous, par contre, nous ne savons pas si nous existons. Et statistiquement, il faut grave. Nous ne comptons pas donc au niveau statistique. Mais il a aussi que fautiny azo fampitorabato asika hoe fautiny CDD io na iny CDD koa miteny hoe anay no mandefa fa sy ino moa sy mivaly dia mifampitorabato eto fa le résultat est là et nous devons donc remédier cette situation sy maintsy ozeresika ny fanafodiny zegny fa statistiquement sy miexiste asika. Asika ziaby io manao batemy ary profon'izany ianao mbola au début ny discours quasi ao et c'est très grave 82 oui Myriam farany iny ny boky tonga aminazy ao. Donc depuis 40 ans zany ohatra sy nisy batemy misy tao ino tao anivorano, c'est très grave. Sisy mariage tao sisy iny. Et karaha zay koa depuis 4 ans ny taloha sy haiko depuis 4 ans ny statistique alefa any Roma azoazo eny fotsiny satria zareo amin'ny CDD moa ko ny tena mikarakara sy zay sisy précision nefa sika isaky ny église manana an'izay ka io zany tsara ozeresika izany rehetra zany hoe ahoana ka noho izany raha manao conférence ny CDD miala siny ao mba zavatra pratika no atolotrinareo fa aza manao blabla koa nareo. Ohatran'izay ny dideky efa mba mipetraka tsara ny rafitra amin'izao mba manao kory ny eva manao kory ny famboleka-azy any amin'ny sekoly any sy ny sisa. Ahoana ny ametana reny ny valiteny oentiny église zay ny mahatonga ny hoe ny éducation ho an'ny église ny valiteny. Raha mbola ny éducation no marefo de marefo ary ao anatin'izay ny catéchisme zay le mahatonga asika miteny hoe amboary amin'izay io catéchisme io fa raha manao aller retour eo fond isa tao ny catéchisme. Ity miala siny aho fa mitovy amin'ny hoe
Piskidy sy miskidy sisy lananazy sy zay aisika ny piskidy raha piskidy sy miskidy sy maneny sy mampiasa ny skidiny c'est pas la peine qu'il soit karan'izay église sy mandalina finoana c'est pas la peine qu'elle existe ny identité ny finoana dia manjary tralalany sisy ka izay rehetra zay no antony hoe isika izao ny sy maintsy miroso sy hoe sy nisy hoe ao averiko indray sy hoe sy nisy ny teo aloha sagnatria zany fa sy maintsy miroso atsika fa ny zava-misy manery asika araky ny lazaiko teo hoe maro ny zavatra manaonao foana ny olo amin'izao maro ny zavatra mifaomaofao very fanahy mbola velona ny olo ka mba inona no atolotra ny eglizy amin'ireny fanontaniany ireny ary fomba ahoana nefa ny amaliny azy ary amin'ny alalan'ny ahoana ka izay no anjara toeran'ny conseil anareo zany manolotra hevitra ahafahasika miroso amin'ny lalindalina kokoa fa raha sy izay araky ny lazaiko mitovy ny Sazovato asika mitovy ny Afrika avaratra asika ary raha sy miova ny Eropa zay natonga ny papa Jean-Paul II nouvelle évangélisation raha sisy an'izay nouvelle évangélisation zay ao Eropa dia overy koa ny ao Eropa ary asika ty mazava azy sy nouvelle évangélisation asika fa zay le inculturation raha sy manao inculturation sika raha sy mivahatra zany ny finosika dia izay izy ampy zay ny anao monseigneur ndao saotra sika ianareo no fanasiny tany Sintane mandusu amlalina isurinta uta minua ore tu pombo kairu somlalina aruza kuniara tu akabana lakana minua ore tu pombo Niara tua kabanan lakana Yanare urfaza vane itundanteniku muvavulmbeluku Yanare urfaza vane itundanteniku muvavulmbeluku Minua ore tu pombo kairu somlalina aruzak niara tua kabanan lakana Minua ore tu pombo kairu somlalina
fahasoavana ino ao ry tompô ino ao ry tompô ka iroso amy lalina arotsaky ny arako akavanany lakana ino ao ry tompô ino ao ry tompô ka iroso amy lalina arotsaky ny arako akavanany lakana akavanany lakana akavanany lakana ia dia isoratsika ny archevêque tamin'igny fampianarana nataon'igny samy narigny atsika jiaby ataoko fô samy liagna nanoratra ary nalakonogny tsara fô zay raha voambara teo reo dia tegna raha tonga atsika metra-pagnontaniagna amin'ny fiainantsika ny finoagnatsika isan'ny nasongady igny moa dia hoe ny raha ataotsika amin'izao miainga amin'ny synody zay natao ambadik'igny le hoe fampitraofagna ny finoagna sy ny fiainana andavanandro finoagna mivahatra ary tsy vahiny amizay toerana misy atsika kristiany ka mipetraka amitsika ary le interpellation maromaro le fagnitikitiagna fanontohinagna atsika amin'ny lafin-draha maromaro voalaza teo atsika miagnivon'olo ke mahita ny zava-misy fagnontaniagna maventy le hoe ino ny valiteny amien'ny eglizy amin'ny zava-misy ary fomba makarakorma ny amaliany azy dia ny taratasy pastoraly zay efa efatra hatramin'izao dia anisan'ny torolalagna nagnampy atsika natolotro atsika ahatonga ny finoagnatsika amin'izao andro iainantsika zao hanoizana hoy izy monseigneur ny fiainam-pinoagnatsika efa hatramin'ny ela satria ny fiainam-pinoagna misy tantara ka miroso mandrakariva ary tsy maintsy miroso magnano aggiornamento izy ka ataoko fô tegna mety ny fandraisatsika igny fagnontaniagna maro napetraka ny évêque igny ary avake koa ny toe-pagnahy tokony ivelomatsika amin'ny maha conseil pastoraly atsika amin'ny tapiny avaratra ny diocèse ity mety le hanomboatsika ny diniky atao miainga amin'izay fampianaran'ny évêque zay ny andraisatsika ireo taratasy pastoraly efatra zay ampelantangatsika nampatseviny monseigneur teo amin'ny ankapobeny izy efatra ny voalohany dia indrindra mikasiky ny fametrahana ny rafitry maro samihafa fagnamezana agnarana zay tsy nazatra atsika nefa agnarana efa mifogno fotompinoagna ara-pastoraly edy avy eo amin'izaiky ny voan'ny faharoe ny toetra maha eglizy ny eglizy ary namafisin'ny monseigneur teo le miaingatra agny amin'ny fianakaviagna ny pastoraly familialy fototro ny fiaignatsika ny finoagna io araka ny fampianaran'ny concile sy ny synoden'ny évêque synoden'ny Afrika voalaza teo koa avy eo amin'izaiky ny toe-pagnahy andraisagna azy
dia le mazatra atsika am'le hoe le rantsan-tagnana 5 dia ny fahaefatra moa ny mafisina ny fandaliana ny finoana amin'ny alalan'ireo olo irahagny manokana iarahagna miasa manokana tavandraigny manokana dia atsika jiaby baka zegny manao ireo catéchiste sy inspecteur aby reo tsy adigna ary tsy maintsy zavatsika koa le ny zava-dehibe ny statistique teneny monseigneur teo ataoko fô mahatonga saigny atsika filazagna hoe tsisy atsika raha tsisy io ataoko fa atsika tsy agneky tsy ho isy zegny fa ataotsika zay hamaliagny zay fa atsika misy fa tokony fantatsika amin'izay zegny amin'ny lafiny arakisa ara-tontanisa statistique io mba tokony misy raha mipetraka mazava fa efa misy taogno maromaro zegny no nangatagna io amintsika tsy mety zavatsika jiaby zegny ke zay no mahatonga atsika amin'ny tapany voalohany zao dia andiniky malohantsika asa diniky tonga hatraiza ny ho azotsika mikasiky ireo taratasy pastoraly efatra ireo angalatsika fotoagna amin'izao maraindraigny zao mbola manam-potoagna atsika ka hitanareo amin'le taratasy fiantsoana fivoriagna nalefa amintsika agny zao le voasoratrato mikasiky izy io tatitry arahagny diniky momba ny pastoraly iombonagna manoloana ny taratasy pastoraly efatra nomen'ny évêque atsika namaky ve atsika ahoana ny famakiagna sy ny fiainagna azy tagny amin'ny églizy fototra églizy fiombonana églizy iraka tsy araikaraiky aby ino ny dingana vita ka amin'izao maraindraigny zao aleo atsika hagnano asa mbô miera isaka ny églizy iraka mba mitambatra mba mizaha araky le fagnontaniagna ty na maky ve atsika ndraikindraiky aby asa mbola tsy zegny aby malo hoe anagnantsika mitaratasy tsy anagnantsika malo so mbola amizegny ya izahavatsika angalatsika fotoagna mandraigny zao ke hoan'ny zay tegna tsisy mivolagna fonka izy tsisy avake izy miagna indesiny mandeha miasa agny ireto misy vitsivitsy taratasy efatra io ireto ke mba ataotsika diniky agny mbo atraiza moa ny fahatsapatsika ny fatomboany io taratasy pastoraly io ka ny asa nataotsika tagny ve mba nisy i monseigneur tamin'ny voalohany tary nagnerigny ilay tagny ambilibe hoe tsisy repère moa ve mba repère ny asa atsika io taratasy pastoraly io hatramin'izay mba référence ny asa atsika io taratasy pastoraly io hatramin'izay mihoatra iny fô za atsika de boka Sadiovato no voalaza Afrique du Nord no voalaza fô misy églize araiky ndraiky edy amin'ny agnatin'ny églize iraka agnaborany fasy eo misy tanàna atao hoe Ambakirano Ambakirano ty araka ny tantara tegna nandroso Monseigneur Albert Sehouna aby efa avy nitourné jusque tagny ary voalaza fô tany nagnanovagna confirmation ny mon père Cyril fô am'izao fotoana izao tsisy hita tarinanjavogna ny kristianina aby rehefa naty lay olo mitariky vavaka itao tsisy hita naty niaraka taminazy ka mangamba ny finoana efa tsy Sadiovato fa amin'ny toerana maromaro koa amintsika vatra ty misy voakandraha karaha zay na zay agnisan'ny ary olo vita batimo amin'ny tany zay na koa erany agny satria nisy tantara ba
le olo zany nampivavaka olo tao nisy olo tsy natombo zaza efa 5 zanaka le olo maty sindry jiaby ka nisy olo nagnamia conseil azy anao mivavaha nivavaka izy mbola navelogno araiky ambin'ny folo tafaran'le 5 ka igny zany na tonga olo marobe nirotro nagnatony fiangonana izy ka fa naty le olo ampitondra fivavahana io maty tsisy hitanao io olo aby vita batemy aby mbola kofa zay raha mbola zagna vaolanga amintsika jiaby karakory fomba agnataonany olo aby fa mbola ozy re Maria, veni mamina, momento era tarugidiana. Masina Maria, isekulinai, ini mamina filuana. Ifia inanaye, ihuadinaye, ifianara mairenio, ifavauanaye. Ave Maria, viva vauanaye. Ave Maria, naiwavi Ave Maria, ampilere zuletizanaka. Naiwavi Ave Maria, yana nueri tukina. Maria, baril nilalanay, mangata kamino reizay. Zaza tsaratay, futu paenden, tuzwa jani tsanataucha. Afana yang pivota, janaka vianay, iraitani razanamina. Ivavauanaye. Ave Maria, viva vauanaye. Ave Maria, naiwavi Ave Maria, ampilere zuletizanaka. Naiwavi Ave Maria, yana nueri tukina. Maria, leni piayanay, repana beanay aruviku. Tandu asasara, tamafi falalan, tunganay ulafachatuku. Yenza kizireu, hana beanay, tabisire areaiza. Viva vauanaye. Ave Maria, viva vauanaye. Ave Maria, naiwavi Ave Maria.
monseigneur Benjamin Mark hoe manomboka iny any ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fasiram-piso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, ny any ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fasiram-piso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fasiram-piso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny monseigneur Benjamin Mark Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny raha-piso. Manomboka iny any no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fasiram-piso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui donne